Mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny sabotsy 9 janoary 2022 amin'ny ora maraina hatramin'ny alahady 9 janoary 2022 amin'ny ora maraina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap-d'Ambre hatrany Capesta, misy tafiotra ary ahery ny ranomasina amin'ny faritra mifirambaratra. Anorambaratra iovaova amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Capesta hatrany Mahanoro, misy tafiotra ary ahery ny ranomasina amin'ny faritra mifirambaratra. Anorana tandrifin-drahona mety ara hipotroka avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 510 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny alina sy ny maraina ka ho 7 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary anonjam-pena ahery anaty ambaratra. Ahavon'ny onja latsaky ny 2.4 metatra. Mahanoratra ny taolaniaro, ho maina amin'ny ankapobeny avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 18 km isan'ora. Adiny mpanonja ny anonjam-peny ranomasina ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 1.5 metatra hatratra 2 metatra ampendriny atsimo. Taolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana amin'ny tsitokotoko avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonjam-peny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 840 km isan'ora. Iovaova kosa ny amin'ny tapany avaratra ka ho 7 hatramin'ny 920 km isan'ora. Anonjam-peny ranomasina ary ahery indraindray. Ahavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2.5 metatra ny tapany atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko fa mety hisy tandrifin-drahona ny tapany avaratra. Iovaova ny fitsokin'ny rivotra ka ho 7 km isan'ora hahatratra 20 km isan'ora faritra misy orana. Adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, misy tafiotra indraindray anaty oram-baratra ary ahery ny ranomasina. Anoram-baratra ny maraina, ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 km isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre, misy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary ahery ny ranomasina. Anoram-baratra ny maraina, ho avy andrefana amin'ny ankapobeny fitsokin'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 710 km isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra.